Aloha dia amin'ny fifaliana lehibe indray no hoe rahabanantsika rehetrarehetra izay tratrantsika eto ry havana malala amin'ity androandroany ity. Fa alohaba indray mahita anareo eto tonga eto amin'izao fotoana mahafinaritra dia fotoana izay rahantsika eto anatin'izao fandarana vavaka fiembenana izay rahanao amin'ny fandarana andramika izao ny Aki radio ny Aki media ary ny mpikambana ato anatin'ny vavaka fiembenana ny groupe izay maharesy dia hotahian'Andriamanitra ny isika tsirairay avy matoka fa salama tsara daholo indray tsika nefa raha misy tsy salama mino eto amin'izao fotoana izao dia za matoky fa tena ho fahasalamana ho an'ny nofinao ny tenin'Andriamanitra androany hitondra fanasitranana ho anao ny tenin'Andriamanitra androany hikasika anao ny fanahy masina ao anatin'ity fandarantsika ity dia tonga soa ianao raha reradreraka ianao tonga eto natao anao mihitsy izao fandarana izao raha kivikivy tena ianao mihitsy ny tokony hieno an'izao fandarana izao nefa koa raha tahian'Andriamanitra ianao tokony hidera sisatra an'Andriamanitra eto tsika androany ho tonga anatrehan'Andriamanitra tsika eto amin'ny alalan'izao fandarana izao ekohaka isika hanome voninahitra azy hisaotra azy hankalaza ny anarany fa mendrika an'izany izy dia tononona amintsika ny fiadanan'ny tompo ho any amintsika tsirairay avy isan-tokantrano isam-batan'olona izay mampandroso indray an'izao fandarana izao dia fandarana mampandrosonao fa ny fanahy masina mihitsy koa nomenao lalana hiditra aty amintsika tsirairay avy ka dia miarahaba ny anabavy aina aloha ny toniditra voalohany teto androany Eliana miary ny aina anabavy aina navy Rodine anabavy Marijo Erika Chandela Naina Saondra Lazaro Lianisa Naira Keron Marie Rafa Sonia Rakotonarivo Mapionina Marie Gilda Ertsava Jotina Tapitaso Angela Io Olga Ranorso Lala Selina Emela Vilitina Olga Ranorso Ito Raonso tahindra tsika rehetra Saondra Lazaro Yantrina Eli Roblina tahindra so tsika rehetra fa zay mahita anareo dia matoka fa hatratra fanao ndao tsika araka eto fa metsika anatin'ny adiny sasany latsaka kely hihaino hiritsika hivavakintsika hihaino toritentsika hitoriteny eto iranabavitsika aina androany dia za mbola hiverina melabelatra eto dia hivavaka ao amin'ny fanombohana lalatojo dia hivavaka ho an'ny firenena ranabavy Rodine avy any Koweït ka dia amintsika ny fiadanan'ny tompo Ursula Ives Ursula Jessica Patici zay tsika rehetrarehetra eto dia tonona amintsika ny fiadanan'ny tompo ndao ary tsika aloha miloha ny zavatra rehetra tsika aloha hivavaka ndray tsika mivavaka aloha zao fandatsika izao mba ho tena feno fanatrehan'Andriamanitra ndao mpandrotsika rahalahntsika tojo avy any Allemagne izy hitondra tenin'Andriamanitra tahiny tompo aloha ranabavy Randonirina ranabavy Olga Mama Valtina tahiny tompo ary raha tojo hivavaka ho an'ny fandaharana tahiny tompo pastera dia tahiny tompo koa tsirairay avy izay tonga sy mahataraka amin'ny vavaka fiambenana indray ity alina ity miaraka hivavaka ary tsika ry mantra rainay io rainay fifamonjam-po rainay tena tianay Andriamanitra tonga soamantsara eto indray izay misaotra anao satria iraka Andriamanitra no lalovanay tamin'ny taony ny asa taony ny anatra taony ny adidy maro karazany ara-nofotra maintsy taterahana hitsahatra aloha Andriamanitra ny ara-nofo dia eto indray nay hanoro ny ara-panahy Andriamanitra dia tena anatrika eto Andriamanitra mila ny herinao zay mila teny fampahirezana avy aminao zay Andriamanitra alohan'ny atory mila teny mpitiavana avy aminao zay Andriamanitra dia mitenena Andriamanitra fa vonona ina antonao rehetrareto tendreo mihitsy ny lelan'ny mpanomponao izay tondra ny teninao Andriamanitra tena hisosotra Andriamanitra ary hipaika ty anatinay ny afatra tianao ampita indray ty andro androany ity tena aniry avy folo eo na avy zato eny ty anatinay Andriamanitra dia nitevolo sy nasandrehetra Andriamanitra dia nanetsana efa tsy afaka hitsaingo na dia litera anankiray amin'izao toriteny izao Andriamanitra dia rakofany rano Jesosy Kristy masina Andriamanitra connexionnay mba handeha soamantsara Andriamanitra dia raha mbola misy Andriamanitra ny an-dalana any ty hanatrika an'izao dia ianao ny hanafaingana ny diany mba ho tonga soamantsara eto raha misy Andriamanitra tena tsy afaka manatrika an'izao ny adidy aman-draikitra sy ny karazany Andriamanitra dia nanenao ny aniraka ny anjerinao masina sy ny fanainao masina ho any aminy any ampahery anazy Andriamanitra dia misaotra raha masina tsara indrindra voninahitra teo anao rery any fisandratana teo anao rery any koa dia raha mbola nisy fotoany mivavaka Andriamanitra dia inganenao ny anatanteraka zany amin'ny famonjam-ponao lehibe sy magaga zaty betsaka Andriamanitra tsy takatry ny saiko betsaka ny toko angatahana nefa tsy voalazako tenao ny anatanteraka zany amin'ny famonjam-ponao dia misaotra raha masina tsara indrindra
adia inainao Andriamanitra. Amen. Alleloia, sotra betsaka ndralatoditsika tao anatin'izay vavaka izay. Dia miaraba Nicole Fanjaniaina nomena Justine Manantsoa, Tina Hery, Tina Rakotoarizaka, tain'i Jesosy tsika rehetrarehetra tonga soa dia ndaritsika aloha hiaino iry. Za rehefa nate hitondranao androany tsika kasitraka an'Andriamanitra tamin'ny zavatra rehetra. Alleloia, soa meva saondraraza tain'i Jesosy. Misy fotoana misy karazan'olona amin'ny voninahitra an'Andriamanitra izy rehefa tanteraka daholo hatramin'ny atsakany sy andavany ny zavatra rehetra izay nangatahany. Tsika nefa ravana tsy ho tonga amin'izany mihitsy satria tsika isan'andro mitombo foana ny zavatra ilayntsika. Mahatonga tsika tsy dia hoe eto amin'ny fiainana raha mandinika ianao ohatra tsy dia manana hoe tanjona matipaika izany tsika. Za te hanana zavatra tia dia io ny tanjoko, fa rehefa manana an'iny ianao dia mitady ny amboniny indray mitady ny tsaratsara kokoa noho iny ohatra zao mivoaka ny telefaonina anankiray tena hoe dinier crise dia io zany hoe za raha manana io tanjoko, fa za dia tena hoe rehefa azonao io rehefa tonga aminao io dia misy hafa mivoaka indray dia tianao. Fa misy karazan'olona tao amin'ny baiboly rehefa tena tonga tany amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely dia voalaza tena androany fa tanteraka tsy nisy latsaka na dia ray aza ny nampanantena an'Andriamanitra dia nisaotra an'Andriamanitra ny olona rehetrarehetra. Alleloia. Tokony misaotra an'Andriamanitra ianao raha tonga tany Kanana, fa misy koa olona tsy tany izy vao nisaotra an'Andriamanitra, fa misy olona tany an-dalana tany dia isaky ny andro anankiray, isaky ny dingana anankiray, satria raha natany amin'ny tany hevitra izany dia mampisaotra an'Andriamanitra isan'andro. Ary izany tany hevitra izany dia tahaka ny hoe sekoly anankiray mampianaran'Andriamanitra ny zanak'Israely hahaka sitraka. Alleloia. Rehefa tonga amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely olona efa poderan'Andriamanitra ry Josua sy Kaleba, satria teny amin'ny tany hevitra teny ny andro anankiray dia izao. Alleloia, isaoran'Andriamanitra ny andro iray vitany amin'ny tany hevitra izany revana misy maiko ka misy mena rana, fa hoe journée anankiray vita zany tena teneniko anao marimarina fa isaorana an'Andriamanitra izany. Olona anankiray ataontsika tia hanandratra anao Andriamanitra, tena izay vitanao rehetra dia efa ampy. Alleloia, hiterahako ny anaranao. Dia ataontsika izany izy izany voninahitra Andriamanitra za miandro tonga ny tany Kanana fa rehefa tonga any ianao ny olona efa zatra saotra an'Andriamanitra teny amin'ny tany hevitra, ianao any vao hanomboka hidera tsy tafaraka ritma amin'ny olona ianao, fa tena izao nety ve ny nataonao androany, sa oziny hoe ohatra mbola tsy nety, fa za miteny anao vitanao iny ny tontolo andro, misaoran'Andriamanitra ianao. Alleloia, misaoran'Andriamanitra ianao, fa zany ny sitrapon'Andriamanitra ny mahay makasitraka azy isan'andro avy ny fotoana nge tonga aminao ilay zavatra irinao io fa mbola fisaorana mihoatra lavitra ary tsy hainao tsy ny olona ampianarina hisaotra. Alleloia, fa raha nisy tany hevitra nalovanao dia misaory eny anany fa na hainao matory eny amin'ny tany hevitra izany aza fa agana ny foazanao io hoe tsy maty ny maingoka ianao. Alleloia, dia atao isika hianatra hisaotra an'Andriamanitra. Dia ataontsika teo hanandratra anao Andriamanitra, izay vitanao rehetrarehetra dia efa ampy hiterahako anao. Dia atao atolotsika azy tirity hisaorantsika an'Andriamanitra mihaino voninahitra isika rehetrarehetra. Amen. Alleloia, hanandratra anao atoko Alleloia. Avy fankasitrahana any aminao any fa ilain'Andriamanitra eny amin'izao fotoana izao. Mila fankasitrahana avy aminao Andriamanitra. Alleloia. Ni wana tiana
tsika misy amin'igny iry mantsy a misy tonony a de manjary tsy hitanareo le izy hoe inona ny tonony a fa andao a ataotsika le misy tonony a miaratsy nanapaka anao a fa ataotsika an'le misy tonony le izy a satria efa natao mampionina nisy tonony izy ity de aloha mba le misy tonony a no jerentsika amin'ity androany ity. Alleloia. Ndahoary miaratsiny a tsy hoe nanapaka anina fa zay ahatsara anazy mihitsy zay ahatonga anao tena hisotra hiteran'Andriamanitra am'izay mba hanananao mihitsy ny tonon'le izy de afaka mila miaraka amiko ianao a hoe anandratra anao a satria mety mbola tsy hainao angamba zany izy zany a de atolotra an'izay rehetra makafizoina miaraka aminay a de mino finaritra ary tsika rehetrarehetra ndahoary asarytsika mino finaritra ary ndahoary. Alleluia. Anandratra anao a anandratra anao a tompo a ry tompo avy indrindra. Amen. Fanampiny fotsiny zao izy zao rehefa namalala. Alleluia. Zay vitanao rehetra rehefa ampy ampetsika ny foko ka tonga andeha hiverina. Naorina faly a mbola zayntsika foana ny hatsaran'Andriamanitra. Alleluia. Asanato ny tanàna de teneny anandratra anao a tompo a le tompo avy indrindry zao irako izao fanampiny fotsiny any Andriamanitra. Alleluia. Ndao akasitraka zay vitan'Andriamanitra tamitsika. Alleluia.
Halleloia. Halleloia. Tsy haiko anao ravana zay efa vitan'Andriamanitra teo amin'ny fiainako. Halleloia. Dia tena mampetsika ny foko ary mahatonga anahy hidera azy foana. Halleloia. Ataovy fiainana ho anao zany mideran'Andriamanitra zany. Ataovy fiainana ho anao. Raha tsisy nino nideran'Andriamanitra ianao androany dia tadidio ilay omaly fa nisy omaly. Raha tsy nisy omaly tadidio ilay mifakomaly fa nisy. Halleloia. Nefa za mino fa na dia ny foazanao tamin'ny torimasonao tao azy androany ravana. Tsy haiko isan'andro ravana ankoatra mitsangana amin'ny maty foana isan'andro. Ka anao nareny inona tamin'ny alina iny raha nesorina ny ainao? Inona mba tsaronao tamin'ny alina? Ny ondana ny namanao fa tadidio fa Jesosy nivavaka ao anao tamin'ny alina iny. Dia iny ianao fa nahazo famindram-pondray androany. Za mino aza vela isy andro tsy hideranao n'Andriamanitra zany. Ataovy fiainana. Dia amin'ny fotoana ianao rehefa tahian'Andriamanitra ve dia amin'iny ilay tena hanao alim-bavaka mihitsy ianao hideran'Andriamanitra. Halleloia. Dia maherezintsika rehetrarehetra. Eno ten'Andriamanitra ary tsika miaraka amin'ny anabaviaintsika androany. Dia mino efa naka baiboly ianao dia hitsavatra any amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika amin'ity androany ity. Ampandrotsika ny anabavintsika aina avy eto Frantsa. Tainy tompo iaina ianao ny fitenenana. Halleloia. Tainy tompo pastera dia tainy tompontsika rehetrarehetra dia manana fiadanan'i Jesosy Kristy ao aminao izay tonga eto indray androany sy ho any ankonanao. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray ravana nitondrako ten'Andriamanitra amintsika amin'ity androany ity. Dia raiso ary amin'ny baibolinao fa hamaky ten'Andriamanitra avy hatrany tsika. Ten'Andriamanitra vakintsika dia ao amin'ny Apokalipsy toko 7:20 andiny fahaenina sy fahafito. Apokalipsy toko 7:20 andiny fahaenina sy fahafito. Androantsika ravana dia resaka vaovao mahafalo aminao indray za androantsika dia mbola resaka ihany fampakaram-bady. Mety ho renao matetika eto zany mombamomba n'izany toriteny zany fa fifaliana ho anahy foana ravana nitondra vaovao mahafalo atsika koa. Dia fahitanao ny ten'Andriamanitra dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia narefeo tahaka ny an'ny vahoaka betsaka aho sy tahaka ny firondronan'ny ranobe ary tahaka ny fikotroky ny kotrokorana mafy nanao hoe Halleloia, fa ny Tompo Andriamanitra dia ny tsy toa no mpanjaka. Aoka isika hifaly sy ho ravoravo ka hanome voninahitra azy fa tonga ny fampakaram-badiny zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny. Halleloia. Eto ravana ny tenin'Andriamanitra dia miresaka antsika n'izany hoe fampakaram-badiny zanak'ondry zany. Teny mpanantenany zany ravana ary teny ho tanteraka tsy ho ela zany hoe fampakaram-badiny zanak'ondry. Iza moa ilay mampakariny izaho sy anao io ilay zanak'ondry ilay mampakariny Jesosy. Dia tsy haiko ravana fa fifaliana ho anahy no mitory aminao an'izany teny izany androany. Dia androantsika dia hijery kely koa ny momba ny fampakaram-badin'ny Jiosy. Entiko anazavana kely amintsika, mety efa fantatra ao, mety efa maro mahafantatra an'izany fa mety misy koa ny mbola tsy mahafantatra an'izany dia afantatra ianao androany. Ny Jiosy ravana rehefa hanao mariage izy dia tena efa hoe voalamina tsara mihitsy zany ary tena eken'ny ray aman-dreny indrindra fa ny rain'ny zazalahy dia izy mihitsy no manaiky, izy mihitsy no mametraka hoe mety sa tsy mety, izy mihitsy no mijery hoe efa vonona ny akavady ve ty zanany ty dia izy mihitsy no mame teny hoe enina tsy aloha voalohany indrindra. Dia tahaka izany koa ravana Andriamanitra amintsika. Andriamanitra ravana rehefa nandefany Jesosy Kristy teto amin'ity tany ity dia fantany hoe mahavita azy Jesosy matoa nalefany, fantany hoe efa vonona tsara Jesosy, fantany hoe ao amin'ny Jesosy ny zavatra rehetra ilaina, efa nanany Jesosy ny zavatra rehetrarehetra. Matoa Jesosy zany hoe ampy atsika Jesosy matoa nalefany teto ambonin'ny tany ho atsika tsiraray avy. Dia ohatran'izao ny mariage, ny fisotron'ny mariage ny Jiosy. Rehefa manao recherche tsika dia afaka mahita an'izany fa ny lehilahy rehefa akavady ny razazavavy dia tsy maintsy mila manana vola be izy aloha, tsy maintsy mila manana hoenti-manana izy mba hampakariny an'izany vehivavy izany. Mila manana projet, mila manana contrat de mariage izy ravana alohan'ny akany vady, zany hoe mila manana vola be izy, mila manana contrat de mariage izy ary mila manana
divay izy hitantsika rehefa eo ny dikan'ilay divay rehefa aveo zany izy ireo zavatra telo ireo zany a tsy maintsy anana an'ilay lehilahy dia rehefa vita izay dia mametraka vola izy misy vola soratany zany hoe ohatrany hoe vidiny mba fidianana an'ilay vehivavy ohatran'izany zany hoe izy zany efa akavady izy dia tsy maintsy mbola manome vola koa ohatran'ny fombantsika gasy ihany mety hoe tamin'ny fomba jiosy ny anarantsika an'izany rehefa misy vodiondry ireny dia manome vodiondry andray aman-dreny tsy ohatran'izany ny lehilahy dia ohatran'izany koa ny anjiosy tena hoe misy vola be omena an'ilay vehivavy zany hoe omena io lehilahy io an'ilay vehivavy rehefa akavady anazy dia amin'io ilay vehivavy hoe manaiky izy na tsy manaiky zany hoe mety arakaraky ny habean'io volanao io zany ny anaiky an'ilay vehivavy anao hoe ie sa tsia dia riavana tahaka izany koa riavana Jesosy indray riavana rehefa teto amin'ity tany ity dia mariako aloha fa amin'izao fotoana izao dia tena mandeha par étape mihitsy zany hoe fampakaram-badiny Jesosy amintsika zany tena par étape ary mahagaga fa tena mitovy amin'ity fomba ny jiosy ity ilay izy tena hoe mitovy azosika oharina tsara dia rehefa Jesosy rehefa tonga teto verina kely Jesosy rehefa tonga teto dia inona ny zavatra nomeny Jesosy anao tsy nanome vola mena atsika izy tsy nanome vola be atsika izy tsy nanome fananana be atsika izy mba tambatambana atsika fa zavatra lehibe indrindra tena amin'ny riavana nomeny atsika dia tsy ny fanyainy tena nafola rehetrarehetra reto mba hitanana azy ianao zany rehefa tena efavidiny Jesosy tsy ny riavana efa tambatambazany Jesosy mafy mba ho anazy fa atsika riavana be dia be ny tsy manaiky be dia be amin'izao fotoana izao tena mbola mandany zany fitiavan'i Jesosy zany mandany zany sakrifisy be nomeny Jesosy zany mandany zany ainana fohy zany dia mampalahelo riavana dia tetely aminao hoe Jesosy zany tena mbola manambitamby anao izy amin'izao fotoana izao hoe ny haiko ange fa foko anao dia mbola anaiky ana ve ianao mbola fotoana izao riavana mbola anekenao an'i Jesosy mbola fotoana izao mbola anekenao an'izany fangataham-badin'i Jesosy zany dia n'izy mbola tsy tonga amin'izao fotoana izao fa mbola mandondony ao am-baravaranao Jesosy hoe manome an'izany cadeau ngeza be zany hoe anaiky ve ianao sa tsy anaiky dia raha zah ianao raha mbola tsy nandray an'izany dia manekenao fa mbola fotoana izao dia toizantsika ilay tantara riavana dia rehefa manaiky amin'izay zany rehefa manaiky amin'izay ilay vehivavy hoe anaiky an'ilay vola sy ilay zavatra omen'ilay lehilahy amin'ilay fangatahany dia eo amin'izay rehefa manaiky ilay vehivavy dia mitondra an'ilay divay amin'izay ilay lehilahy dia misy verany amin'ilay vehivavy dia arotsaka ao anatin'iny vera iny ilay divay zany hoe ho marika zany hoe ho marika ny fiançailles ohatrany hoe zany ny filazantsika anazy ho marika n'ilay fankatiavana ho marika hoe akavady anao dia zany hoe eo amin'izay zany vita ny fiançailles ohatrany antsika ireny ohatrany antsika malagasy vita ny vodiondry dia mandeha ny fiançailles dia fa mbola tsy mahazo miara-mipetraka mbola tsy afaka miara-mipetraka zany eto aloha dia iny divay iny riavana rehefa mirotsaka ao anatin'ny vera dia tehirizina any dia mino aho fa rehefa mijery an'iny ilay vehivavy any an-tranony dia mahatsiaro foana hoe ity ilay marika fa akavady anahy ilay olona iny ity ilay marika fa hiveriny iny olona iny dia mino aho fa misy fanantenana foana ao anatin'iny vehivavy iny rehefa mahita an'iny divay iny izy dia tena mahagaga tena ohatran'izany koa riavana Jesosy amin'izao fotoana izao dia tena ny rahany Jesosy no narotsanao atsika ho fahatsiarovana anazy tsy ny zany riavana fa ny fandraisantsika ny fanasan'ny tompo fandraisantsika n'izany fisotroantsika ny rahany Jesosy zany riavana dia fahatsiarovana foana ny nahafatesany ary fahatsiarovana foana fa mbola ho avy indray izy ahakatsika riavana dia tsika zany rehefa misotro ny rahany Jesosy isaky ny misotro ny rahany Jesosy sika dia tadidio hoe mbola hiverina ane iny Jesosy koa iny mbola hakana eto ane iny Jesosy koa ary ny zavatra nampanantenana iny Jesosy iny tsy maintsy tadiraka tsy hoe misotrosotro fahatany an'iny fotsiny dia ho falifaly hoe anadio anasitrana anome hery vaovao fa kon'izay no nitsarontsika voalohany hoe mbola ho avy iny Jesosy koa iny hakana akatrana amin'izany fotoana amin'ny fotoana tsy ampozana
dia tahaka an'izany. Dia eto rehefa vita izay fiancé izay ry havana dia mody any an-tranony amin'izay ilay lehilahy. Dia rehefa mody any an-tranony izy dia manome mandefandefa cadeau an'io vehivavy io izy aloha mandra-pavitany a. Rehefa mody any an-tranony aloha izy a dia ina nataony any an-trano mamboatra an'ilay trano an'ilay vehivavy izy, mamboatra trano a mba hitoeran'ny vadiny, hitoeran'izy roa kely izany a mba hivelomany mba ohatran'izay. Dia rehefa ny rainy zany ny eo akaikiny eo foana dia mahita hoe vita tsara ve ilay trano a, mefa mety ve a. Dia ilay rainy io amin'izay ry havana, ilay rainy io mametraka ny daty hoe miverina amin'izay ianao a maka ny vadinao. Izany hoe tahaka izany koa Andriamanitra dia manomana. Andriamanitra Jesosy dia lasa izy amin'izao fotoan'izao nanomana toerana ho antsika izy. Ary na Jesosy ara dia tsy izy no mametraka ny daty hiverenany ry havana fa Andriamanitra. Jesosy ry havana dia niteny hoe andeha ozy izy amboatra fitoerana ho antsika izany any amin'ny Jaona any amin'ny Jaona 4:20 andininy 2 sy 4 manao hoe ao an-tranony raiko misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Aleloia, amen. Tanteraka anie izany teny izany. Andriamanitra ry havana tsy mba mandainga amin'ny teniny izany izy rehefa nandeha izy amboatra fitoerana ho antsika dia tena namboatra izy. Ary amin'izao fotoan'izao ry havana dia eo ampanamboarana an'izany fotoana izany Jesosy, eo ampanomanana zany toerana hivatanantsika rehetra izany Jesosy amin'izao fotoan'izao. Dia Andriamanitra rehefa hitan'Andriamanitra fa mety tsara amin'izay ilay fitoerana dia manome taopy amin'izay izy hoe midina amin'izay ianao Jesosy maka ny vadinao izay efa niomana. Dia tahaka an'izany ry havana, tahaka izany mihitsy tsika. Dia eto ry havana rehefa alohan'ny amin'ilay fanambadiana jiosy teo alohan'ny hiverenan'ilay lehilahy dia misy fombafomba koa misy fombafomba ataony. Izany hoe mila midio aloha io vehivavy io, mila midio amin'ny rano io vehivavy io mba ho marika hoe andevenana ny fiainany taloha, fiainany mahatovavy anazy, mahazatovo anazy, andevenany fiainany mahatanora anazy izany mba hivononany hoe amin'izany fiainana ao anatin'ny fanambadiana izany mba ho reny, mba tena ho vady amin'izay. Dia mila midio izy. Dia ny anaran'izany fombafomba izany amin'izareo dia izany hoe mikve hono, MIKVEH. Tsy tena hoe important amintsika izany fa mba ho fahalalana kely ho antsika fotsiny. Dia tahaka izany tsika ry havana, tsika alohan'ny fanambadiana, alohan'ny fiverenan'i Jesosy indray akatsika ho vady dia mila midio aloha tsika, izany hoe mila miroso amin'ny ranon'ny batisy tsika ry havana mba anafana ny fahotantsika rehetrarehetra, mba hanadiovana ny lasa ratsy rehetrarehetra. Fa Andriamanitra dia mbola mandray anao na inona fahotana vitanao ry havana, na inona zavatra ratsy na tena olon-dratsy ary ianao io. Rehefa tena hoe vonona ianao no anaiky an'i Jesosy, anaiky an'ilay cadeau ngezabe nomeny Jesosy dia vonona nanadio anao Jesosy, vonona nanafaka anao Jesosy. Izany hoe ny ataonao dia mila mibebaka ianao, mila miditra amin'ny ranon'ny batisy ianao, mila midio ianao izany ry havana raha te ho afaka, raha te ho alain'i Jesosy vady. Dia tahaka izany ry havana, rehefa ho avy Jesosy dia izay olona efa nivonona no alaina. Dia eto rehefa ho avy amin'izay izany io lehilahy io dia mitsoka anjomara koa izy mitsoka anjomara izy, izany hoe amin'ny fotoana ilay nanomanana ny tranony na amin'ny fotoana ilay tsy nahateo anazy izany dia ity vehivavy ity dia efa niomana foana, ity vehivavy ity dia efa niandro foana. Rehefa mijery an'ilay divay izy dia miandro foana, tsy maintsy ho avy ilay vadiko iny, tsy maintsy ho avy izy akanahy. Dia efa niomana izy. Ary ity vehivavy ity ry havana dia tsy nitady lehilahy hafa intsony, tsy nitady zavatra hafa intsony izy, ary tsy nisahirana intsony izy hoe hitady vola hanaovana trano sy hivelomana, fa efa nanantena izy satria efa nahazo fampanantenana tamin'ilay lehilahy izy hoe ilay lehilahy efa nanamboatra trano anazy efa ho avy izy akanazy fotsiny izy. Dia tahaka izany tsika ry havana, andaontsika tsy ho variana intsony amin'ny zavatra eto amin'ity tany ity, zavatra mandalo fotsiny ihany, fa misy zavatra ngezabe efa nampanantenain'i Jesosy ao ambony ao. Dia andaontsika hiomana isan'andro satria tsy fantatsika izay ora sy fotoana hevian'i Jesosy izany fa ho avy tampoka izy. Ka eto ny ten'Andriamanitra dia milaza hoe fa tonga ny fampakaram-badin'ny zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny. Aleloia.
Izany hoe izay efa niomana ihany ry havana no ampakarina. Tsy izay rehetra mino an' Jesosy fotsiny ihany hoe minanao a Jesosy, fa izay rehetra efa niomana sy izay rehetra efa hoe eo am-pendrasana tena eo am-pendrasana isan'andro izany no alain' Jesosy. Fa Jesosy tsy maka an'izay olona tsy mbola vonona, Jesosy tsy maka an'izay olona mbola variana, Jesosy tsy mbola maka olona mbola mpanota, fa ny olona efa vonona no alain' Jesosy. Dao antsika ry havana hiezaka isan'andro hiteny foantsika hoe sao dia mba ho avy rarivo Jesosy, dia hiezakitsika hidio, hiezakitsika hanadio ny toe-pontsika, hiezakitsika hiaina ao anaty fahamarinana sy fahamasinana tanteraka eo am-pendrasana an'izany fiavian' Jesosy zany. Dia mbola fotoana izao ry havana, mbola hiomananao, fa mbola ao an-danitra ao Jesosy mety efa ho avy izy tsy haintsika izay fotoana hivererana, fa andaontsika hiomana, andaontsika hidio, andaontsika hitafy an'ilay akanjo fotsy sahady dia andra fa ho avy Jesosy. Dia mahireza daholo tsika ry havana fa teny fanantenana ngeza be zany ary tsy maintsy ho tanteraka izany na ho ela na ho aingana, fa minoatsika ary manana fanantenana fa tena tianao Jesosy ary mbola hiverina hakanao Jesosy. Dia tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra. Alleluia. Sotra betsaka, hitsorana betsaka ny anabaviaina izany toriteny izany. Alleluia. Mahafinaritra be meno andrisy ao na fahitanareo azy, sady mahafinaritra ny ankizy eto amintsika mitrandraka tsara rehefa hitoriteny. Alleluia. Dia mahafinaritra be mihitsy satria manisy lanjany an'le asan'Andriamanitra. Alleluia. Tsy manao zavatra totoa fa manao zavatra tsara ho an'Andriamanitra. Mahafinaritra patoizo. Alleluia. Mirohan'ny tena tsara le toriteny ka zaho aloha dia miraba ny fleur des îles Safi androany vitako teto soa ianao dia tahiny Jesosy. Alleluia. Maritatra amin'ny farany. Dia miraba koa tsika rehetrarehetra any anabavintsika felana rakoto, fa manomboka androany izy tsy zoky felana rakoto intsony fa bebe felana rakoto fa nahazo zafikely voalohany izy androany dia tonga soa ranabavikely Laiana izay zanaky anabavi felana rakoto zafikely ny voalohany vavikely izy io dia mba metsika filarotsy izy fa lasa bebe hono izy manomboka androany fa tsy zoky intsony fa bebe felana rakoto dia tahiny Jesosy ho tahin'Andriamanitra ny zazakely sy ny reniny sy ny rainy sy ny bebeany sy ny fianakaviana manontolo dia ho tahin'Andriamanitra maro taiza tompoko dia mahereza azo mena roa patsa ao merona koa fa tsika tsy mihinana patsa. Alleluia. Andao ary jery tenin'Andriamanitra tsika izay nentiny anabavintsika eny teo. Mahafinaritra be le izy misy dingana maromaro nefa mpakaram-bady tokoa ary dia tena hoe nitany sainy teo izy ary rehefa dinihantsika tsy haiko aloha nareo, za tena torotoro ny foko ny hainao le toriteny. Izy koa ohatra ny ohatry ny somary voakasika kely ny fony fa tena mahafinaritra ilay tenin'Andriamanitra dia mampiomana antsika ny amin'ny zavatra hitranga izay azontsika atao tsara ny miomana ho an'le izy ary efa nampahitana antsika. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe dia na rehefa eo Apokalipsy 7:7 no nivakiny teo. Alleluia. Dia na rehefa eo amin'ny aran'Jesosy dia rehefa eo tahaka ny vahoaka betsaka sy tahaka ny firondroan'ny rano be ary tahaka ny fikotrokotroky ny kotrokorana mafy manao hoe alleluia, fa ny tompo Andriamanitsika dia nitsotoa ny mpanjaka aoka isika hifaly sy ravoravo ka ame voninahitra azy fa tonga ny fampakaram-badiny zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny. Alleluia. Amen. Teny fa feo maro be tahaka ny rano be, olona be dia be zany niarany teny hoe alleluia, voninahitra ho an'Andriamanitra. Tompo Andriamanitsika dia nitsotoa mpanjaka aoka isika hifaly sy ravoravo ka ame voninahitra azy fa tonga ny fampakaram-badiny zanak'ondry. Alleluia. Efa niomana ny vadiny. Efa niomana ny vadiny. Nahafaly ny ao an-danitra mahita vady mampakarina miomana. Za te hiteny aminao androany. Alleluia. Za androany tena mampahiry anao fa ianao miomana ho any an-danitra io dia mahafaly ny ao an-danitra ao.
ianao mivoaka maraina mody ny ariva tsisy afa-tsy manomana na mandrakizay fa faly aminao ny ao an-danitra ao rehefa namalala mahafaly ny ao an-danitra ao zany halleloia avy ny andro rehefa akaiky ny andro fampakarany zanak'ondry fampakaram-bady ny zanak'ondry marina mihitsy teny anabavena fa ny fanambadiana jiosy de mitovitovy a mitovitovy misy itovizany amin'ny atsika ao amin'ny atsika malagasy de tahaka izany mihitsy ny Isaka tsy nanambady ny olona tiany tsy hoe tiany fa i Abrahama no nijery vady ho azy i Agara no nitady vady ho an'ny Ismaela halleloia ary vady atolotra zany zany hoe le ray aman-dreny no mifidy ny vady ho an'ny zanany hitany hoe io mety io ny sady mety a na de adiny ray aman-dreny hoe zaza ohatry ny ahoana no be azy niza manahoana ny tany aloha tany ohatry ny ahoana izy nitoetrany satria omeny ny zanany amin'ny lafindray ohatry mety any izy satria ina moa ny ao an-tsain'le ray aman-dreny mitady zay tsara ho an'ny zanany satria fanambadiany zany fantatritsika tsara fa mandramaty zany de mitety le izy de mahafinaritra be le de maritra ny tantarainy nabavena teo satria tena tonga de ohatrany hoe mampatsiahy antsika an'izao zavatra zay iainantsika ny fomba fitondran'Andriamanitra atsika avy le mariazy misy fiomanana tahaka ny anao antsika rehefa miomana de miomana atao mariazy raha misy aminareo tanora mivady de omanina tsara zany mariazy zany tsy zavatra ataoko taitaitra zany omanina tsara mba ny azo a tamin'ny nanambady tamin'ny vady izy mampime de mba nomanina imelony anay ny zavatra tena hitako taloha zay namako rehetra na olo-patatro nanambady de rehefa any am'le sary mariazy iny mba fantatrao rehefa am'le sary mariazy iny a matetika rehefa tiarina zany ianao efa olona matavitavy tsaratsara mivelombelom-bolo de mijery an'le sarinao tamin'ny mariazy ohatrany hoe maikely misy lalan-drano lohanao miazakazaka tsy ohatrany olona maikely satria nanenjika mafy niady mafy tamin'le mariazy de za rehefa zao efa ataotsaiko za rehefa hanambady a iny mariazy iny matsy iny sary iny matsy a iny mipetraka mandrakizay iny iny zany souvenir foana iny de hitan'ny olona foana ianao hoe manao hoe mariazy de ny tena niomanako melony ana za efa niteny mihitsy hoe za amin'ny fotoana mariazy za tsy mitotototo zany hoe mitotototo de io iny misy lalan-dra iny amin'ny loha de le maikely any mariazy anao zany de lobaka aloha le malalaka be malalaka satria anao na satria anao niady mafy nene niomanana io nanana herintaona ny pehenana iny de sy herintaona zay mivady niomanana ho an'le zavatra de amin'ny fotoana efa mba zavatra madinidinika tsy hoe ray volana melo ianao vao hitady hoe izy avy ny aiza ny sakafo aiza ny ohatr' zao efa 15 jours melo zay a efa mitaizataiza vatana sisa mampionona somary nomena dynamogène kely tami'zany fa tsy de nazotomana mantsy izy io tam'zany de somary kelikely zay izy tam'zany de zay mba tsara neny somary mba dovidovotra sy maitso izy ny tenin'Andriamanitra ngedangeda kely misy jerena tsara de nomena izy mampatatra dynamogène nomena dynamogène kely de am'zay a mba mazotomana tsara zany lamina tsara mihitsy omaly manina mariazy fa ny fampakaram-badiny ny jiosy tena nomanina ary tsy maimaika io tsy kometametaka io fa tena zavatra niomanina tsara satria zava-dehibe alleloia zava-dehibe tena marina ke zany teniko anareo zany za ry avana de manoro-hevitra ny tanora mihitsiny rehefa ianao ny anambady de ianao manambady fa tsy ndray aman-drenao ny anambady na ny fianakaviana manontolo ka ianao ny atao mariazy a de fianakaviana manontolo a tsy mety ngrava zany tanora zany hoe anambady de fianakaviana miantoka ny mariazy
aza manao mariazy loha fa mbola tsy vita de na atao fotsotsotra bedebeatsy ny tanora nasa olona dimampolo sy roanjato izy nefa amin'io tsy miasa tsy maninona miady mafy ny ray aman-dreny miditrosa aniny nanao mariazy n'le zazy tsy mety zany ray aman-dreny tsy fitezana tsara zany tsy fitondrana tsara zany tsy zeza-tsiaritra moa zany matsy tsika malagasy ohatrany de le ray aman-dreny vono ny fianakaviana de aona zany iny anjara lany iny anjara vavy ka reo ny vadiko inona ary ny fiainangany ray aman-dreny azy efa vitany ny ray aman-dreny miasanareo mivady aloha de omany aloha le izy fa aza atao fanampin'ny fianakaviana moa tsy ho raisina fa le hoe tena nareo mihitsy ny tena tsy mety tsy azisatsiaritra iny fa trato nen'ny jiosy de omanina zany tsiko metametaka voalohany indrindra aloha hita an'le rainy hoe mety io de izy indray nefa nahita any halleloia ninge fitan'andriamanitra vao tsy ary ianao de fitan'andriamanitra ny lalana andehananao de izy andriamanitra zao jesosy efa nahita any halleloia ninge fitan'andriamanitra efa misy vadinao any jesosy efa misy ho ampiakarina any jesosy miomana tsaritsika efa hitako izy io le izy hoy jesosy hoe zay rehetra nomenao ahy tsy misy ho laviko mihitsy vadina tolotra nge tsika rehetrarehetra tsy tsika koa no nifidy fa andriamanitra no nifidy tsy anareo no nifidy avy za no nifidy anareo mba handesy ambo hoy ny tenin'andriamanitra halleloia de jereny zany aloha le izy efa hitany am'izay de teneny am'izay le zany hoe misy any halleloia de ekeny le rainy de fatany koa le zanany fa efa vonona halleloia satria zazakely mbola fito amby folo taona mbola le tena le tsy avitany ininy reny tsy efa fantatry le rainy fa efa fotoana tokony hanambadiana efa ampy an'io vehivavy io efa mavitany io jesosy raha nandefa n'andriamanitra raha nandefa atsika ny jesosy de marina ny tenenam-paviana ampy atsika jesosy ampy jesosy tena vady atonina atsika jesosy lehilahy matotra halleloia mahavelona atsika mandrak'izay lalana fiainana fahamarina ary fiainana halleloia de rehefa ekeny indray de vonona am'izay lehilahy de hita zany hoe mahavelona tsara ny lehilahy tao amy baiboly raha lehilahy tsy mahavelona tsy manan-katolotra sarotra be ho mahazo vady ny lehilahy zany tam'izany mitondra fanomezana ary lehilahy anambady taloha mitondra ohatrany hoe inge tena ara-baiboly ny tapimaso reny hitany tapimaso any anada ohatry zany reny sy ny vodiondry mitondra fanomezana volafotsy volamena ho an'ny ray aman-dreny ho an'ny ravehivavy tsika malagasy nge manana an'izany hoe ray aman-dreny de hoe tapimaso ny anada azo anazy tapimaso be dehibe za enina ny anabavo tafazazy manina zao davy dehibe zany enina tapimaso foana iny enina halleloia de mila manana an'izay zany aloha nisy lehilahy anankiray tao tsy nanan-katolotra jakoba ny anaran'izany lehilahy zany tsy nanam-bola savaina am'paosy nefa te-haka vady de inona takalony satria tsy nitondra volamena tsy nitondra volafotsy de nanompo ny rafozany aloha nanompo any labana mba azahoany vady fantatritsika tsara zany tantara zany tsy nanana izy tsy voatery nanompo tao izy fa raha nanan-katolotra izy volamena sy volafotsy de tsy nanompo fa saingy tsy nanana de tsy maintsy mipay en nature mipay tamin'ny heritrandriny nanompo zany le izy ry havana malala mafantatra be ana le nazavainapavina rehefa tonga am'izay fotoana de tonga le lehilahy mitondra vodiondry mitondra fanomezana tena mividy vola mihitsy tahaka ny hoe mividy vola tsy hoe sanatria mivaro tena io vehivavy io fa apetraka amin'ny vidiny mena voninahitra de tamin'ny alalan'ny fa raha ohatra zany hoe vehivavy tianao de vidinao ariary zato ohatra de na le olona re zany ve tsy hoe mivaro tena izy sanatria fa omenao voninahitra amin'ny alalan'ny zavatra zay homenao
mitondra vola be mihitsy zay azy ananany tena mitondra entina ampisehoana hoe tiako ianao a entina ampisehoana hoe zava-dehibe amiko ianao a de mitondra vola be arak'izay vita fa zao revana malala le papakabady anankiray resahany eto de Jesosy papakabady avakely ny azy tsy vola ny azy tsy vola fotsy tsy volamena fa ny azy ny ainy ny randry lanitra ngeny nomeny Jesosy satria rana fa tsy volamena eritreretinao a ny olona nambady tandroany mitondra volamena fa ny Jesosy mihoatra noho izany ny lalana lehanao fotsiny an-danitra nefa volamena halleloia zavatra itsahanao zany volamena zany eny an-danitra sy dikan'izany mbola lanitra zany mbola zavatra tena lanitra nomena anao lanitra halleloia inona zany ry havana ny valeranao io lanitra no ividana raha ny Jesosy ainy nomeny anao aina no nafono anao ohatrany ahoana ke ny valeranao io manomboka androany anao mitena fa ianao io olona be valeur tsy natao vidin'ny zavatra tsotra raha tenenao 1 milliard ny vidinao a mietreta fa tsisy valeurany ianao tanao i Michael Jackson taloha andrehare mihitsy izy rehefa nanontaniana hoe ohatrina valeranao io de izy 1 milliard eo amin'ny 1 milliard de dollars io ny valeur koa izy tsisy vidiny misy ke izy ndrehare mihitsy izy tam'izany 1 milliard de dollars sa moa firy milliard sadidiko izay sadidiko ohatran'ny 1 milliard angamba na mihoatra an'izany efa ela be mantsy zany zavatra zany donc zany 1 milliard tam'izany vola be fa tsisy vidiny zany revana ianao io tsy 1 milliard ny vidinao vidiny Jesosy mihitsy ny vidinao ainy Jesosy mihitsy ny vidanana anao ary tena tiany ianao matoa ny ainy no nafono anao ary le ray ihany koa no naniraka azy mihitsy fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao ny tiavana anao manomboka androany raha misy mitena inona koa zay ianao de aza malelo am'izany ianao ary olona tsisy valeurany aza malelo am'izany tena misy valeurany ianao Jesosy mihitsy no natao takaronao Jesosy mihitsy no natao takaronao ry havana vidina lafo ange ianao io tsy fantatro ny toerana misy anao mety atao tsinitsininy ianao na voatositosika eny amin'ny toerana misy anao ndao tsika ho am' Jesosy Jesosy tsy manositosika anao mividy anao lafo izy ary malelo izy mahita anao atao tsinitsininy io fa ndao tsika ho ao aminy halleloia ndao tsika ho ao aminy halleloia de zao efa tonga am'izay mitondra fanomezana ho an'ny ray aman-dreniny sy ny sisa de tonga eo am'izay mihoana halleloia de ina ozy anampaviana le zavatra le dingana ny teo mitondra divay ilay lehilahy ranom-boaloboka de le vehivavy mitondra vera asiana azy de rehefa mitondra vera de alefa ao le ranom-boaloboka lay divay fa tsy sotroina fa apetraka saromana tsara divay tsy simba izy io de zao ny dikan'iny efa voafandrika io vehivavy io efa nomena toky io vehivavy io ary marina mihitsy ny teny anabavana hoe misy fotoana io vehivavy io malelo an'le lelana de mijery le divay de matoky fotsy efa nomeny an'ity efa ho avy izy tsy androany izy no avy fa efa ho avy izy revana malala ny rahan'i Jesosy de nalatsa ny teo ambony azy fijaliana tsy hoe maty Jesosy nilatsaka ny randry tsy hoe maty Jesosy de nilatsaka ny rany de tonga ny an-danitra ianao tsy zay le izy fa iny raha iny lo tehirizina eo aminao ato an-tranonay zao mikorino ato an-tranonay ny rahan'i Jesosy fa zay mbola eto an-tany zay mbola eto an-tany mikorina ato anatinay ny rahan'i Jesosy ry havana tsy ahavelanay raraka tany fa no tatazanay halleloia tatazo ny rahan'i Jesosy aza avelanao raraka tany de tehirizo de inona moa tsika manao
manao ny fandraisana fanasana sika zao tamin'ny sabata teo anao fandraisana fanasana tompo iny any ataontsika matsiaro ataovy zao fahatsiarovanao izy Jesosy tsarovy fa ny tompony io raha io ny tompony itovay io mbola ho avy io izy efa nomenanao io alleloia efa maty ho anao Jesosy mampalahelo be raha Jesosy maty ho anao fa ianao tsy ho any an-danitra fa ianao tsy ho ampiakarina fa ny divay efa io alleloia alleloia zongery avana malala e tamin'izany any jiosy samy jiosy no mifanambady de misy fotoana hoe ahoantsika reto zany tsika tsy jiosy fady amy jiosy zao amy zavatra tena fady amy jiosy ny jiosy a tsy mahazo manambady gentle izy tsy mahazo manambady gentle izy fa tsy maintsy jiosy na tsara tare ohatry n'inony ianao tsy jiosy saingy soa ihany halleloia soa ihany misy fampianarana nataony Jesosy ange mahafinaritra tsika ijerikely fotsiny e fotoana foy ijerentsika ny Matthieu 22 misy fotoana efa nitorena izy ity de ny amin'ny fampakaram-bady nisy lehilahy anankiray a fanjakany landry taka ny mpanjaka izay Matthieu 22 andiny voalohany fanjakany landry taka ny mpanjaka anankiray izay nanao fanasana fampakaram-bady ho any zanany lahy ary izy naniraka ny mpanompony hiandro zay efa nasaina bakao amin'ny fampakaram-bady reo zany le jiosy reo efa nasainy reo ny jiosy efa nasaina tsy navelan'Andriamanitra mihitsy hanambady hafa firenena ny jiosy tsy mahazo manambady midianita sy ny amonita sy ny perizita sy ny ohatr'izay sy ny moabita sy ny sisa sika tapitra teo ny tantarantsika sika tsy afaka nanantena an'izany fampakaram-bady zany tsika ry havana so ihany fa nisan'ity fampanoharana nataony Jesosy ity nasaina zany ny olona de reo nasaina tao amin'ny fampakaram-bady a tsy nety ho avy any fanasana tamin'io efa vita fa reto olo reto tsy nety tonga palahelo zany sa tsy mampalahelo nampalahelo zany fa nanapalahelo aza le tompony fanasana tsy nanaiky ho fatiantoka ary Andriamanitra ry havana tsy manaiky ho fatiantoka ary za miteny anao androany fa ianao io hafa firenena za ty hafa firenena fa soa nisy olona to tokony hipetraka eo amin'ny fanasana rehefa invité zany de tokony hoe terakiray anina eto amin'ity table ity terakiray ny zanabelo terakiray ny rainy zanamasy terakiray kotosalama teraky andriana solo teraky valitina samby ohatra zany anaranareo tany masy nitsere fa tsy tonga reny rehefa tsy tonga reny de zao naniraka amin'ny mpanompo ny tompona fanasana hoe ndana tsovory zareo ndana insiste teo ndana atsoy efa vita ny fanasana fa ina zavatra nitranga nefa nytenenina tao mihitsy hatramin'ny zavatra hoanina matsiro efa nafahako mihitsy nataoko tao ny omby sy ny ondriko nafahako efa voatra ny zavatra rehetra ndao any fampakaram-bady ianareo nefa tsy nahoany akory zany ozy izy fa samy lasa izy reo ndraina de tany amin'ny sahany ndraina ka any amin'ny varotrany ary sisa ny sambotra mpanompo ny ka netraketraka taminy sady namono azy ary de tesitra le mpanjaka ka naniraka miaramila ka nandringana izany mpamon'olona izay sady nandoro izany sady nandoro ny tanàna reo olona izay tokony ho tonga reo zany tsy nety tonga ny sasany le tany amin'ny sahany sasany le tany amin'ny varotrany iza moa ry havana no taranaka voafidy firy ny Israely firy ny zanak'Israely am'izao manao tsinitsinina n'izany Jesosy zany aleo makany amin'ny Andriamanitra hafa ozy Andriamanitra avy alao reny ho any ary raha naniratsira de niravainy naringany fa zao andiny fahavalo ty misy zavatra mahafinaritra vao mafalo atsika androany ozy ten'Andriamanitra hoe aizana masika i bebeany ama alleloia mampamangy aminazy de hoy izy tamin'ny mpanompony efa voavoatra ny fampakaram-bady fa izay nasaina no tsy miendrika fa izay nasaina koa fa izay nasaina no tsy miendrika atotoko faharoa andiny fasivy efa voavoatra ny fampakaram-bady fa izay efa nasaina no tsy miendrika ay reto olona nasaina izay nietretina fa mendrika ny fanasana ay reo lasa tsy mendrika reo le Israely any reo
reo le nitenena hoe nareo ihany ny fankavady fa ny hafa firenena tsy fankavady fa ny zavatra mahafinaritra tsy tonga reo makanesinareo izy eny misampanandalana ary zay hitanareo dia asao amin'ny fampakaram-bady ndana mivoaka fotsiny eny misampanandalana zany eny amin'ny croisement rehetrarehetra eny amin'ny carrefour rehetrarehetra eny zany eo daholo ny tomobile mifanesisisy eo ny famezivezy ny olona dana makeo eo ny be olona halleloia lasa mpanompo tonga teny misampanandalana aiza misampanandalana miteny daholo tsika ny hita reo olona tsy nahazo nampakarina rehetrarehetra teny ny hita ny olona tsy nahazo nampakarina rehetrarehetra teo amin'ny isam-panandalana io tao ny mpijangajanga tao ny mpidoroka tao ny rehetrarehetra tao ny mpanompo sampy tao ny maloto tao ny sy ny sisa ary indrindrindrindra jaintilisy reo afa fireneny reo tsy tokony hiditra tao ny fampakaram-bady saingy tsy tonga ny teo aloha za te teny aminao androany halleloia reo olo reo mendrika fa lasa tsy mendrika fa eto zany hitady olona tsy mendrika fa ho atao mendrika teneny ny tenanao androany tsy mendrika fa hay lasa mendrika mendrika hiditra ao fampakaram-bady raha manaiky zay le izy raha manaiky eny amin'ny sampanandalana tsisy forcing teny hoe tsy maintsy mandeha fampakaram-bady nao daholo de eta miaramila tenenina moroe misy fampakaram-bady mazoto fianareo mety betsaka ny olona teny tao sao versé imposiko de hiakatra am'izany andao zareo tsara ny tenyle ray mpianakaviana teto ndanao izy mankeny sampanandalana de isanareo asao amin'ny fampakaram-bady de nivoaka ho any reo mpanompo reka namory zay rehetra hitany na ny ratsy na ny tsara ary de fiampinana ny fampakaram-bady na ny ratsy na ny tsara io zany tsisy nijerena tsory hoe izy ianao taranankizy ianao mainty ianao safotsy mavomavo ianao sa mena lava ianao sa fohy tsara ianao sa ratsy madio ianao sa maloto fa tsy zao fotsiny fantaniny manaiky ve ianao halleloia eto zany tsy nitady olona mendrika antsony fa nitady olona manaiky sisa halleloia manaiky ve ianao androany ianao io tsy mendrika za ty tsy mendrika fa fantanina mipetraka androany tsy hoe mendrika ve ianao tsika tsy mendrika fa fantanina mipetraka androany manaiky ve ianao ary eto de zay rehetra manaiky na ny ratsy na lefa teo amin'ny alohany mihitsy na ny ratsy na ny tsara zany hoe ny tsara efa eo ihany fa na ratsy aza avy ndao ifandahatra isika io zany ten'andriamanitra fa namena tahaka ny tsaky aza fahotanareo ary na mangatrakatraka tahaka ny sily aza ratsy inge zany re havana malana fa tsy maninona andao de ny zavatra navinandro feno ihany ny fampakaram-bady feno ny fampakaram-bady ry havana malala rehefa nanaiky ty vehivavy ty amin'ny efa hanambadiana jiosy zany miverinany de zao ny zavatra nitranga rehefa manaiky le vehivavy hoe mety amiko io de apetraka amin'le divay ary mapetraka amin'le divay lasa le lehilahy tsy mbola nivady ary any amin'ny filazantsara any misy ny atao hoe solona solona mifampakaram-bady misy olona ohatry hoe anao sy le mpivady zany afaka mifandray ihany au lieu de nisy telefona zany de mandeha fa sms tsy sms fa misy olona anankiray mampifandray anareo dana mba terenitsy hoe je t'aime hono hoe de lasa iny olona iny mampifandray anareo miteny hoe ode mama je t'aime hony zany jaky zany lamba ohatrin'ny grenat be zay izy loko ny jaky zany loko ohatrin'ny grenat entre ny grenat sy ny bordeaux de ratsy loko be zany tamin'ny andro tam'izany de sarotra be ny manadio an'ny lamba efa ohatr' zany te jaky mena tahaka ny jaky zany hoe tsy mena izy fa mena antitra be zany ny atao hoe pourpre zany ny atao hoe jaky alleloia de zao raha nanaiky iny de ohatrantsika mihitsy tsika zao ozy andriamanitra hoe miverena amiko ry zazam-piodina fa za ihany ny vadinareo andriamanitra no vaditsika izy ampampifandray atsika tsy misy makany am'ray afa tsy amin'ny alala kozy jesosy zany le solom-bady le
mpanelanelana tamin'izany andro zany. Alleloia. Ary amin'izao dia Jesosy nympanelanelana antsika amin'Andriamanitra. Alleloia. Dia rehefa manaiky zany le vavy dia ametrahana an'le divay fa le lehilahy lasa ary ihany. Misara toerana. Dia ohatra antsika izao misara toerana. Jesosy any an-danitra, tsika ty. Fa zao ozy anabaviaina koa teo tsy hoe anabaviaina fa le tantara mihitsy zany fizy no nitory azy teo andefasany cadeau. Any zany le lehilahy dia marafa tonga le fanambadiana le mariazy dia mandefandefa cadeau kely satria tia le vehivavy andefa cadeau kely izy. Inga le valom-bavaka amen'Andriamanitra antsika ary maty antoka ny olona mivavaka dia mahazo valom-bavaka dia miala amin'Andriamanitra maty antoka. Lanitra no afoy nefa iny le cadeau kely inge ry havana malala. Maty antoka ianao raha valom-bavaka ray na roa na telo na folo na zato na arivo dia hiala amin'Andriamanitra ianao. Lanitra nge no omeny anao lanitra nge no miandry antsika ry havana. Tandremanao variana dia hoe za ndre aloha valom-bavaka ny andrasiko eto fa vao tonga ny valom-bavaka fa iny ihany tsito. Tsy Jesosy mampalelo amin'izany fa tsika. Ry havana dia mandefa cadeau kely eo izy. Fa ao anatin'iny fotoana iny koa izy mandefa cadeau iny koa maninona izy le fombafomba jiosy teo manamboatra izy manamboatra izy ny hoaviny. Manamboatra izy ny ikarakarainy ny andraisany an'ilay vatiny. Zany hoe tsy mipetrapotsiny izy ihany fa tena manomana ny hovatan'ilay vatiny. Dia io teny Jesosy io. Mahafinaritra zany dia io teny Jesosy io. Aiza izy teo? Jauna moa le izy teo anabaviana ohatry nisy fotoana tsy nandray noty Jauna 14 angamba izy teo. Io aza malahelo ny fonareo. Jauna toko voalohany filazantsarany Jauna. Mianoa n'Andriamanitra ary minoa koa. Ao an-tranony raiky misy fitoerana maro raha zany tsy efa nilaza taminareo fa andeha amboatra fitoerana ho anareo ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray ka andray anareo ho any amiko ka izay toerako no hitoeranareo koa. Ry havana malala amboatra fitoerana. Asa zany Jesosy izy le mandefa valom-bavaka fotsiny aloha nomeny antsika. Mandefa cadeau ange izy fa izy ihany maninona miasa izy mamboatra fitoerana ho antsika izy. Mamboatra fitoerana ho antsika izy. Ary io le teny hoe ao an-trano raiky misy fitoerana maro. Tena misy fitoerana maro ao an-danitra. Io tsisy antony fampialona antsika izany. Izay ahatongavantsika na ho any dolera ianao sy ny taranaka ao faramandimby dia za sy ny taranaka faramandimby tsisy mihitsy any ohatry ny taxi be ka tery dia avy aloha sasa nitsiditra tsony fa lasa trois devant. Fa misy toerana ho antsika rehetrarehetra any an-danitra. Jereo le fanateo le raim-pianakaviana nge tsy ny teny hoe mitadiava olona zato fa zay rehetra manaiky dia miditra satria ray manana ny ampy iray mikarakara fampakaram-bady. Andriamanitra manana ny ampy ary namboatra lanitra ngeza be omby atsika rehetrarehetra na tsika rehetrarehetra amin'ity zao tontolo zao ty ary any an-danitra omby saingy indrisy fa halalaka be io lanitra io ho betsaka no disy fanantenana fa tsy ho amintsika ane izany ry havana malala. Dia lasa am'izay izy mandefandefa ny cadeau dia mikarakara ny andraisana azy. Dia le rainy amin'io mijery hoe sao dia mba tsy ho raisinao tsara le vinantoko io zany tsisy costami izy tsika tsisy firaisina tsikombakomba fa jeren'le rainy hoe tena manamboatra izy dia avela manamboatra satria izao le rainy any amin'io ny cadeau azon'le zanany alefa ny fitoerana azony amboarina fa ny fotoana angalana andra vehivavy tsy anjaran'le zanany fa anjaran'le rainy. Rehefa ozy Abrahama mantsy any Isaka hoe andao amin'izay haka ny vadinao dia nandery zareo na dia tsy indrindaona tahaka ny ahoana aza Isaka ry havana na koa mbola tsy te ho tonga tahaka ny ahoana Isaka. Abrahama nanana ny fotoana hoe ndao amin'izay dia mba tahaka izany koa Andriamanitra. Hoy ny tena Andriamanitra ny marika toko 10.
Alleloia. Marika toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoa amby telopolo antsika tsara zany teny zany a izay miteny manao hoe fa ny amin'izany andro na ny ora izany dia tsy misy mahalalana teny anjelany an-danitra azy ary na dia ny zanaka azy afa-tsy ny ray andry toy any mitandrema miambena ka mivavamba tsy fantatra ireo zay avian'ny fotoana mandainga raha misy olona miteny amin'izao rehefa natao ny calcul dia eto jesosy ny tonga ny etoeto a dia za mino ny etoeto hoe satria jesosy nanome indice jesosy nanome famantarana hoe rehefa ohatr' zao dia miandrandra masina hoe dia betsaka ny voalaza ao amin'ny Daniel ao amin'ny apokalypsy ry havana ny amin'ny zavatra tokony ho jerentsika dia ahafantarantsika hoe efa etoeto ny farany ary efa tanteraka daholo izy amin'izao fotoana izao tsy tanteraka ilay fahavetavetana lehibe efa tonga teo amin'ny fitoerana masina mova tsy efa namasina any am-piangonana zao ny mariazy ny mitovy fananana ary io tanterahana isaky ny firenena rehetra io jesosy tsy niteny ny andro sy ny ora fisy kosa ny teny fa etoeto hoe dia andrandrao ny masonareo ary za koa mitenanao androany andrandrao ny masontsika efa tsy ho ely io ary za mbola tazomiko ny teniko fa raha ny finokany ity baiboly tsy mifandiniana anyity dia masontsika reto ahitan'izany lanitra misokatra izany sy ny zanak'ondrin'Andriamanitra ho tonga ankatsika tsika reto tena hita maso za tena mino an'izany fa tsika reto tena génération an'olona tena hita an'izany fa zao eto dia voalaza tenyandriamanitra tsisy malala na dia ny anjely any an-danitra na ny zanaka fa tsy ndray mandainga raha misy miteny hoe amin'izao jesosy no avy mimana fa tamin'ny 2000 zany nge raha fa taona 2000 rehefa en 99 tena nidobodoboka mihitsy ny fo hoe tena ho avy zany jesosy satria hoe taona 2000 tonga jesosy fa amin'izao mazava aminao ny tena androana tsisy mahafantatra ny hoe ny anjarantsika dia araka ny teny ny anambavy anitra nirina miambina ny azontsika atao jesosy koa manamboatra ny azony atao manamboatra n'ilay fitoerana dia mandefa n'ilay cadeau kely mba sao dia ho adinitsika izy dia tsika sady mibanjina n'ilay vera misy an'ilay divay a no mandraindray ny cadeau io a dia maniraka tana tena hoe voaray hony efa tena misaotra hony ny anjely ange mpanenelina atsika tsika zao hivavaka rehefa avy eo misy amintsika zao mety hanao alim-bavaka misy hideran'Andriamanitra nahazo fahasoavana dia ataovy zany fa tokony ataonao zany araka ny tenitsika tany amin'ny voalohany hoe jesosy za hideranao ry havana malala tsisy malala ny fotoana io fa ny anjaranao dia manao taka an'ilay vitsy ny dimy endry ny miambatra ny mitahisolika fa mety amin'ny mamanton'alina io mety amin'ny maraina io mety amin'ny atoandro io fa matetika voalazo amin'ny tenin'Andriamanitra fa mety amin'ny alina io na amin'ny mamanton'alina maherezy ianao ary zao mahafinaritra be anany ty fampianarany anam-paviana teo rehefa ho avy ny fampakarana misy zavatra ray etsika tsy maintsy ataon'ilay olona ampakarana dia ny midio batisa miroboka anaty rano ianao manitsana ny fahotanao manitsana ny fampetipetehanao halleloia zay misy atao batisa no vonjeny ravana mirosoanao amin'ny ranony batisa averiko aminao foana tsy voatery eto aminay ianao ny atao batisa fa eto dia natokana ho an'ny olona te atao batisa nefa tsy manana hevitra anaovana batisa dia mitenena aminay dia ho atao batisa ianao raha manana fiangonana ianao teny amin'ny pasteranareo za pastera hoe ampianaro momba ny batisa za hoe atao batisa fa jesosy hoe efa ho avy rehefa tsy mety izy ka miteny dia miresandray aminay dia atao batisa ianao natokana ho an'ny olona tsy manana an'izany tsy manana fiangonana tsy manana olona afaka anao an'izany batisa zany alleloia fa mila atao batisa tsika mila midio ao tonga ny fampakarana za mino fanamperanao zany teny zany za mino fa voarainao ny afatra tamin'ity androany ity ho avy ny fampakaram-bady ho avy ny fampakaram-bady aza variana ianao aza variana fa jesosy tsy variana raha mamboatra fitoerana ho anao dia anao aza variana miandry azy dia mpanjiny foana rehefa misy divay amin'ny vera eo atsiarovanao fa efa voavidy ianao miandry sisa ary ny fanaovana batisa tsy hoe ny fanaovana batisa ny hitondranao any an-danitra fa raha vita batisa nefa tsy nijoro tsy niorina tsara tsy naharitra ianao tsy navita amin'ny fiazakazanao dia vera ianao fa atao batisa ianao dia mijoro satria alleloia
miandry an'i Jesosy tsika ho any an-danitra tsika andao tsika anao an'ity manao hoe za Jesosy raha zany rehetrarehetra any dia za Jesosy mba mangataka aminao hoe tehirizo a Jesosy tany mafy a Jesosy fa za Jesosy te hahitanao mba te hitoetra eo aminao dia fihino a Jesosy andefaso an'le cadeau kely a Jesosy omeo toky a Jesosy fa ho avy ianao ary raha ho avy ianao dia ahaka anahy ianao dia misaotra ananam-paviana misaotra antsika rehetra nahatra ianao izany toriteny izany hivavaka tsika ao aorianan'ny terity dia mahirisa daholo halleloia halleloia atolotritsika raha atojo ohatra nyity be antiry tika fa raha tsy diso dia atolotra antsika rehetrarehetra izay ty an'izany iry zany ihany koa tahiranao any Andriamanitra fialofako rahantsika vavaka izany toriteny sy zany izy zany itiavana malala dia tena hitentsika hoe Jesosy io alleloia tany mafy zay Jesosy tany mafy zay Jesosy alleloia
misy olona nijoro folo taona lasa ohatr'izao ry havana malala fa nianjery zany olo zany amin'izao fotoana izao. Misy olona nahery be mihitsy 5 taona lasa fa tsy otsony zany olo zany amin'izao fotoana izao. Mety misy olona ary 2 volana lasa mbola teto fa tsy otsony. Ino moa tiako tenina amin'ilay eto? Tsika eto manompo an'Andriamanitra. Ilarintsika izay olona tsy hitantsika eto intsony ivavahantsika mba olona mbola hijoro tsara amin'ny fanompona an'Andriamanitra ny amin'ny toerana misy azy any. Ry havana malala, raha androany ianao eto dia araroty zany. Dia tena hoe za Jesosy za Jesosy te hijoro za Jesosy ilay ho ampakarina hiandry anao za. Aza matahotra anao fa tsy adiny Jesosy mandefa aminao cadeau kely falimbavaka ve ny ilainao, fanasitranana ve, tokantrano milamina ve, asa ve, asa mandrarà ve, taratasy ve, vola ve, tsy fantatro avy inona ny ilainao, omeny anao reny le cadeau ahafantaranao fa momba anao izy, entiny hanaporofona aminao fa ho ampakarina ianao ry havana. Ka ianao nge tena ho ampakarina fa tsy reny ny antony ivavahantsika reny mandeha ho azy reny, fa le fampiakarana ry havana, iny ny tena zava-dehibe iny. Ary za tena tety aminao, sao ataonao zava-dehibe ny cadeau kely tonga, ny valimbavaka kely ka ho adinonao le fampiakarana, fa le fampiakarana ny tena izy, le fanambadiana ny tena izy. Ry havana, ny valimbavaka, ny fanasitranana isan-karazany ry havana, reny rehetrarehetra reny ry havako malala, ambinambiny reny, bonus reny, fa ny tena izy ny lanitra. Halleloja. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao dia ndao tsika hiteny hoe Jesosy io, za hiandry anao. Halleloja. Teny hoe za Jesosy, za hiandry anao. Fa mila andrasantsika Jesosy ry havana. Halleloja. Mila miandry an'i Jesosy tsika ry havana. Tadidio foana izay teny izay androany, fa tsy mendrika ianao io. Tadidio foana izay teny izay fa tsy mendrika ianao io. Tsy mendrika za ty. Tsika tsy mendrika fa isika nanaiky. Antsika naiky menantsika maimai-poana lanitra. Avy aty amintsika zany no maimai-poana, fa avy any amin'Andriamanitra zany no vidiana lafo ianao. Lafo ny vidanana anao. Raha ny zanak'ondrin'Andriamanitra, lehilahy tokany no ny vidanana anao. Halleloja. Halleloja. Tianao Jesosy. Androantsika samy miteny anaty vavaka hoe za Jesosy, za hiandry anao za Jesosy, za hiandry anao hiandry an' Jesosy tsika ry havana, na roviana izy ny tonga na roviana. Fa efa nomena antsika ny famantarana, efa nomena antsika ny toky fa ho ampakarina isika, ary mpampakatra antsika tsy mandainga, tsy mpandiso fanantenana ka tsy ho avy indray akory, fa izy ny teny fa ho avy dia tena ho avy izy. Halleluja. Ivavakantsika amin'izao fotoana. Raha nakasika anao zany dia ivavakantsika ary manaovy ianao fanoloran-tena hoe Jesosy za hiandry anao. Halleluja. Za Jesosy ho any amin'ilay toerana namboarinao. Tena hoe za Jesosy tsy amelanao hiasa maina hoe namboatra fitoerana ho ahy ianao nefa za tsy ho any. Za Jesosy tsy handiso fanantenana anao fa za ho any. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao. Jesosy misaotra anao zany amin'ity fotoana androany ity. Misaotra anao Jesosy tamin'ny zava-bita teto androany, ny vavaka izay vita teto androany, ny amin'ireto mpanomponao izay tonga niaraka taminay teto androany, isaoranay ny anaranao lehibe zany Jesosy, tena sambatra zay Jesosy, zay tena misaotra anao Jesosy, fa tena lehibe ny zavatra nataonao. Misaotra ny amin'ny fanahinao masina nolontsaina teto androany. Isaorana anao zany teninao izay tonga taminay androany. Misaotra fa tena nahavoky anay zany teny zany. Jesosy ndreto izay samy vonona, efa tena tsindrin-daona Jesosy, tsindrin-daona Jesosy, hipetraka eo amin'ilay seza namboarinao. Ianao ilay mpandrafitra tena nikoizana Jesosy, tena tsindrin-daona zay hipetraka eo amin'izany hoe toerana namboarinao ho anay zany Jesosy. Halleloja. Jesosy mehoery zay, mehoery zay. Halleloja.
mehoery zay Jesosy andry anao mehoery zay Jesosy andrandranao halleloia ho any an-danitra tsika ry havana ho any an-danitra tsika fandaotsika ijoro ho hitany masotsika zany fandaotsika ijoro ararotreo kadao kely tonga valim-bavaka tonga fa zataonao mampialanao amin'Andriamanitra reny fa atao vo mehitiavanao an'le mpapakatra misaotra Jesosy fa voaraiko misaotra Jesosy fa tiako reto misaotra Jesosy halleloia misaotranao zay Jesosy satria fantatro fa tetoenao fantatro fa namanga mikasika ny fona tsirairay avy ianao nangatahako aminao dia zao Jesosy azy reny teny reny azavelanao verimainy reny azavelanao aniditsidina fotsiny reny fa ataovy mety tena hoe atao anatinay tsirairay avy ataovy tena hoe velona atao anatinay zany teny zany Jesosy ataovy tena hoe atao anatinay ato tsy miala ato zany teninao zany misaotra Jesosy malalo Jesosy raha menao valim-bavaka izay tahinao zay rehetrarehetra reto aza manahy ianao aza matahotra ianao fa tsy amitsoranay ny seza zay fanamboarinao tsy amitsoranay le toeranao an-danitra ao zany fa reny valim-bavaka reny fitahina omenao reny Jesosy reny vome mampifikitra ny fonay aminao vome mampiandrandranay foana hoe reto ny fanokafam-bavony fa ny lanitra ny tanjony halleloia misaotra Jesosy misaotra fa io zao fandarana zao mba hiparitaka n'aiza n'aiza dia hiparitaka ny filazantsaranao dia hiparitaka Jesosy ho lehibe ao am-pon'ny olona zany ho any an-danitra zany ho lehibe ao am-pon'ny olona zany hoe ho any an-danitra zany Jesosy tena misaotra anao ny amin'ny fitahiana zay efa ataonao amin'ny fiainanay amin'izao hita tany zao ary isaoranay anao zay Jesosy tahinao zay Jesosy tena mahatsapa fitahiana avy aminao ary isaoranay anao andro aman'alina reny fa ny angatahanay aminao Jesosy dia zao azavelanao variana amin'ireny zay hifaly sideranao zany amin'ny fitahiana sy ny fahasambarana sy ny fahasoavana zay omenao fa tsy adinonay koa fa ho any an-danitra izay misaotra Jesosy dia vosi Satana dia afatro amin'ranao tsy afaka hitsaino karaha dia litera ray tamin'izay voalaza teto aza tamin'ity androany ity misaotra betsaka Jesosy halleloia amen hivavaka ho an'ny firenena nanabavitsika Rodine avy any Koety amin'izao fotoana izao tany tompo nanabavy Rodine Taintompo pasteur taintompo tsika ray avy mbola hiara hivakotsika hanapetraka izao fotoana izay nandresantsika ny sitrapon'Andriamanitra izao mbola hiara hivavaka tompo ray masina tsara indrindra fantatray tokoa ianao Andriamanitra tia zahay tokoa ianao satria mbola nitantana sy niaro anay nandritra ny tontolo andro iny ianao ka mbola afaka niaino ny teninao amin'izao alina izao be tokoa Jesosy ny fitiavanao anay be ny famindramponao izay nasehina taminay fitahiana rehetra nantrahanay izay asa rehetra izay nataonay tamin'izao andro any fitiavanao anay tokoa izany no nomezanay fisaorana anao amin'izao fotoana izao Jesosy malala tompo indreto izahay Jesosy manatona anay eto raha misy izay zavatra izay tsy araka ny sitrapona nandritra n'izany tontolo andro izany Jesosy malala dia ifonanay izany avelany eloko tsirairay avy reto izay niaino ny teninao zao Jesosy malala mamindrafo aminay ianao ankehitriny izahay tompo dia manahitra izany ny fonay sy ny fanahinay izany saotra reo ary ankehitriny Andriamanitra dia napetraka ho an'ny firenenanay eo am-pelantananao izahay Jesosy malala satria izany firenenanay izany Jesosy izay mangetaheta izahay mba hitoetra amin'izany Madagasikara izany ianao Andriamanitra satria betsaka ny zavatra izay misedra amin'izany firenenanay izany maro amin'izao Jesosy malala izay marary any l'hôpitaly dia apetraka eo am-pelantananao koa izy ireo izay tsy salama amin'izao fotoana izao Jesosy malala me fahasalamana izy ireo sitrany tompo na dia misy aza izay zavatra tsy araka ny sitraponao izay amin'izy ireo Jesosy dia anao Andriamanitra mindrafo amin'ny isany tsirairay avy anome fahasalamana feno izy ireo tompo ary amin'izao tompo misy izay mahanitra apetraka eo am-pelantananao Jesosy mba omenao fitahiana eo aminao tokoa Jesosy ary mangataka aminao koa Jesosy hita ampony tsirairay avy Jesosy malala ny fananao masina mba hitoetra eo aminao Andriamanitra araka izay teny izay nomenao anay amin'izao Jesosy malala ho avy ianao Andriamanitra
dia mampiomagna anay tokoa ianao amin'izao fotoana izao raha faran'izao. Engane tompo, mba samby hiomagna, samby hibebaka hifogna ary hanatona anao Andriamanitra. Tsy misy zavatra hampatahotro satria manana anao Andriamanitra. Jesosy malala ho hamonjy zahay tokoa ianao Andriamanitra ary hamonjy izany firenenanay ireo. Izay mbola tsy mahalala anao Andriamanitra, izay mbola maniasia mania Andriamanitra, izay tsy manatanteraka izany fitraponao izany, nao amin'ny fijanjangana rehetra, faratsiana rehetra, izay ho ambaranao amin'ny hafitra izay ampitondranao anay Jesosy malala. Engane tompo, samby hiala amin'izany faratsiana izany, fa hitoetra tsara eo amin'ny sitraponao Andriamanitra. Jesosy malala ho apetrako eo ampelantanana izao Madagasaranay izao, mba hanan-karena eo amina hamirapiratra, ahazo izany fiainana mandrakizay izany. Ny olona rehetra tompo, izany no irinay, angatahinay eo amina Jesosy malala ho, mbola hamindra fo amin'ny tsirairay avy. Tompo amin'izao halina izao izahay, dia hisaraketo izahay ho an'ny olona rehetra izay nieny teninao zao Jesosy, hanahomba izy ireo isan'ny tokantrano izay misy izy ireo tompo, ary hampitombo ny finoana izay ananan'izy ireo, mehery izy ireo Jesosy malala ho, mba tsy ho verimaigna izay nientiny teto Jesosy malala ho, mba hamokotra tahaka izany voaloboko tsara izany. Saotra ray eo, saotra Jesosy malala ho, voninahitra ray ho anao Andriamanitra, fiadanana kosa ho anay tsirairay avy reto. Saotra ray eo, halleluia, amen. Alleluia, saotra betsaka ny nampahavorodinitsika tao anatin'izay vavaka amin'ny firenena izay a. Misaotra nareo rehetra izay nandray anjara teto a. Rahalatojo a, ranabavy aina ary ranabavy-rodina niaraka tamiko teto androany a. Dia izay koa misaotra nareo nahatra ny hatramin'ny farany teto satria raha tsy teto nareo dia nangingina teto izay a. Dia tsara fantatrareo fa misy foana izao fandarantsika izao a, lahady hatramin'ny zoma amin'ny 7 alina ka dia tonga avy indray rapitso. Raha mbola tsy tonga amin'ny raha lanitra Jesosy dia eo aneto indray tsika rapitso a. Raha tonga moa Jesosy dia eny amin'ny raha lanitra tsika mihaona, ary fandarantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra satria raha miditra amin'ny site web ny Akira Radio ianao www.andramokaizao.com dia afaka mihaino ny onjam-peo Akira Radio ianao, mihaino hira fiderany ianao a, teny gasy, teny vazaha, teny anglisy a. Dia ao ihany koa ny toriteny isaky ny adiny 3 amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 maraina. Raha pitso amin'ny 10 maraina izao fandaran'izao henonao ao, misy taratara vao tafiditra teo a. Raha pitso amin'ny 10 maraina afaka manaraka an'izao fandaran'izao hatramin'ny voalohany a. Dia raha pitso amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 alina koa mbola misy toriteny hafa, toriteny anankivalo isan'andro remontsika raha miaraka aminay ianao 7 miampy eto a isaky ny alina. Maheno toriteny anankisivy ianao anatin'ny iray andro a, efa mino avy efa ampy anao zany a ho any an-danitra dia mahereza. Dia mbola manentana anao ihany a, misaotra anareo izay efa nanohana ny antso a, fanohanantsika ny sahirana ny Madagasikara amin'ilay groupe fikamanantsika atao hoe Gamaliela izay hanohanantsika ny sahirana ny Madagasikara ka amin'io voalohan'ny taona io tsika dia hanao hetsika indray tsika. Dia misaotra anareo a, raha misy voatsirambony tananao a na kely na betsaka dia aza misalasala mandefa MP aminay a, dia ho raisina izay avy aminao a, dia hatambatambatritsika eo a ny vainafo-kely avy aty amintsika rehetra hitondra afo miretareta masa mahandro a. Dia mahereza azo kivy amin'ny fanaovan-tsoa fa ny ataontsika amin'ireny madininy tahaka ny ataontsika ho an'Andriamanitra dia honeran'Andriamanitra avy zato arivo entsy manam-pataperana ne izay ataontsika rehetrarehetra. Raha pitsika mioneto a, voninahitra n'Andriamanitra matory tsara taona izay a, vitanao ny an'Andriamanitra dia anjaran'Andriamanitra aloha izy asy antsika tsirairay avy. Mahereza daholo a, halleluia, amen.